Tena fitoeran-kery ny tenitsika. Ireo teninao no afaka mitondra ny finoanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia maniraka anjely anampy anao, na ny teninao mitondra ny tahotrao any amin'ny fanjakan'ny aizina dia vao maika mamela olana eo amin'ny fiainanao. Tena feno hery ny teny, afaka manasitrana izy dia afaka mandratra, afaka mitondra fahafatesana, afaka mitondra fiainana, dia afaka mampahery, dia afaka manakivy, afaka manangana, afaka mamotika koa. Misara-panambadiana ny olona noho ny teny, dia misaraka ny fianakaviana vokatry ny teny, very asa ny olona noho ny teny, tsy mahita fierena ny olona sady manana endrika mahantra noho ny teny izay nolazaina tamin'izy ireo. Ny teny dia fitoeran-kery tokoa. Mila mitandrina tsara sika ny amin'ny teny safiditsika, dia fotoana androsotsika amin'ny tena izy zao dia mba ho mahatoky amin'ny teny avelantsika ivoaka avy amin'ny vavantsika. Tsy mahafolaka ny lely sika raha tsy fanampian'Andriamanitra, ka mila mivavaka isan'andro ianao hanampian'Andriamanitra anao amin'ny vavanao, satria mahitsy aza ao sika mavita amin'ny teny adalàna mihitsy rehefa tezitra izay. Jakoba 1:2, raha afaka makany sika. Tena miresaka betsaka kokoa ny olatsika sika, fa tsy dia miresaka izay nataon'Andriamanitra loatra. Rehefa niatrika ny Goliaty, Davida tsy nijoro teo izy dia niresaka mikasika ny Goliaty hoe hatraizany habeny izay fiadiana teny aminy. Fa niresaka ireo zava-dehibe nataon'Andriamanitra izy, efa nafaty bera dia efa nafaty liona, ka iza moa izay Goliaty. Miresaka olana be loatra sika, kanefa ny any tokony ataontsika dia mitadidy ireo zava-dehibe nataon'Andriamanitra ho antsika tany amin'ny lasa. Sasany amanareo zao tonga eo amin'ny toerana izay andreseny dia voalahatra azy hoe tsy misy hevitra ny voanao amin'izao, tsy ho vitanao zany zao, fa ny marina dia efa natsiaro izany ihany ianao tamin'ny zavatra hafa, fa mbola io ihany ianao androany, mbola mamirapiratra. Dia mampanantenanao fa ho vitanao zany, satria Andriamanitra efa niteny fa tsy mba hampitondranao mihoatra noho izay zakanao, fa mifanka-panahy rehetra dia efa misy lalana ivoany ihany koa, ka ajanony ny filazanao hoe tsy vitako ty, tena tsy zakako mihitsy ty. Satria isaky miteny ohatr'izany ianao ny ataonao dia tsy misy afa-tsy ny mampalemy, dia mampalemy ny tenanao. Dia mila milaza sika hoe afaka mahavita izay ilaina ataoko amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny Kristy ilay mpampahery ahy, ary tsy andao ahy na afoy ahy izy, fa afaka vitako amin'ny alalany izany. Ampio amin'ny alalan'ny teny ny tenanao, aza mandratra ny tenanao. Jakoba 1:2 fa ho tianareo zany, rahalahiko ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fankapanahy samy hafa ianareo na mandalo karazana fitsapana. Ataovy fifaliana zany. Nahoana? Satria misy arena ao amin'ny fitsapanareo. Anohany, raha mitady an'izany nareo, dia misy arena ao amin'izany fitsapana izany. Dia tena te-ampaheranareo mba hizatra izany fehezanteny izany. Dia hanomboka ilaza izany. Rehefa miatrika adinareo, rehefa miatrika fahatsopana tenana, rehefa miatrika zavatra mafy, menara mamoaka ny zavatra voalohany ao amin'ny vavanao hoe Andriamanitra pio hitany arena atao amin'ity fitsapahana ity. Fa misy zavatra tsara ao amin'ity raha afaka hitako izany, ary raha resaka mikasika izany. Za tsy te resaka adalàna izany, tsy te hanome voninahitra ny devoly izany aho. Hitako matetika fa miresaka mikasika izay ataon'ny fahavalo sika mihoatra n'izay ataon'Andriamanitra. Tsy tokony resaka tahotra izany sika, mila miresaka finoana. Nahoana? Satria ny tenitsika dia tena feno hoe tenitsika dia fitoeran'ny hery. Ireo teninao afaka mitahiry finoana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mamela ny anjely anampy anao, na ireo teninao mitondra ireo tahotrao any amin'ny fanjakan'ny aizina dia vao maika mamela olana eo amin'ny fiainanao. Manana finoana sika fa mila voaka ihany koa izany. Samy nomena ny fatra ny finoana ny olona, manana finoana daholo sika fa tsy mahasoa antsika ny finoana raha tsy avoaka mihitsy. Ahoana no hamoana azy? Amin'ny alalan'ny teny sy ny vavaka. Mamoaka ny finoanao amin'ny alalan'ny vavaka sy finoana ianao, amin'ny alalan'ny teny pinoana, ny asa pinoana ihany koa. Mampaninanao moa ny filazana hoe vehivavy ny finoana dia miresaka tahotra avy eo, fisalasalana sy finoana. Raha tsy miteny hoe aza miresaka momba ny olanao mihitsy, hitako matetika efa lasa lavitra sika dia mahatonga ny olona atsiaro tsy mba afaka miresaka ninina amin'ny olona mihitsy. Nisy fotoana zany nisy madamana natonana ny tany efitra indray andro nanao hoe za tsy afaka milaza aminao ny olako. Hoe dia ahoana ny fomba nampiko anao, zany hoe jereo tena mbola lavitra be ilay resaka izy, lasa ohatry ny adalàna indray zany. Hoe aza miresaka ny mahazo anao raha tsy misy tanjona. Raha mila miresaka amin'olona ianao satria ianao tena mila vavaka,
na ihany koa ianao mila miresaka amin'olona mba azona torohevitra ary mahitsy koa za tena mino fa misy ny fotoana zay tena areto angamba ho an'ny vehivavy zay mety mba ilaitsika iresana kely am'ireo namana fa ananantoka tsara fa tsy miresaka 4 isan'andro ianao de mila mitandrina tsara ianao rehefa miresaka ahoana ny fanaovanao zany sy ny filazanao azy fa jereo tsara zay zavatra ataonao zao ny zavatra tsapako fa tsy mekoaka amin'ny fihetsem-poko haiko fa mifehy zany Andriamanitra haiko fa eo anilako izy misy ny fomba ilazan-javatra de misy ny fomba tsy ilazan-javatra ka andao mba hivavaka ho an'ny fahendrena eo amin'ny vavantsika amen za teny pahendrena de nyto izy de nilaza hoe ho ampian'Andriamanitra ianao ninina karazana olana zay misy anao am'izao ho ampian'Andriamanitra ianao 15 de izy hoe raha misy aminareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra zay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy ary de mena azy zany amin'ny alalany tsy fisalasalana sy ny finoany de mitoy ihany izy milaza fa raha olona feno fisalasalana ianao aza misaina hoe ianao de afaka natena zay angatanao satria ianao tsy milamina ka seho koa zany mba ilazanao zao fotsiny isaky nilatsaka anaty fitsapana ianao na ohatr' zany ny zavatra voalohany lazay de hoe falita davy le arena anaty fitsapana fa ampian'Andriamanitra foana ianao ny am'izany na de nanao fahadisoana azy ka izany napitikizo anao zao rehefa miaiky ianao ka miatrika zany Andriamanitra tsara matoky izy de anampy anao hiala am'izany korotany zany tsy midika hoe tsy ampianatra anao ninina mikasika zay mahatafitra anao tao izy de ampiana-javatra anao koa mety avelany elaela kely angamba ianao mihoatra n'ilay tianao hijanonana ao mba aniona fotsiny fa tsy tokony anao zany tsony fa eo ampiadrasantsika ny fanafahan'Andriamanitra de tsy tokony anana saina roa sika iresaka finoana ny alady eo am-piangonana am'ireo namana kristiana de miresaka fisalasalana sy finoana ny alatsinainy rehefa miasa am'ireo namana tsipino satria rehefa manao zany sika ny zava-mitranga de manana fingaroana maro sika misy olona tena be finoana be rehefa didina namana kristiana fa ny antrano izy tonga de olon-doza be de milaza aminareo marina zay mitranga rehetra any miafinano ny tena mahakasika ny tranga ampianantsika mihoatra n'olay zava-miseho kely isaky ny alahady maraina tsy mitehaka daholo nareo rehetra firy aminareo zao ny malala fa rehefa moatsika ka mikato trano voaka am'izay ny tena izy marina Baiboly mampianatra antsika mazava tsara fa na de Jesosy azy tanatin'ny fizahatoetra azy tsy de niteny firy izy Isaia 3:10 tahaka ny zanak'ondry izay entina ho vonoina rehefa nampahoriana izy tsy nanoka bava akory izy Jaona 4:17 teny tampianana izy ny ora zay niresahako taminareo de efa tonga zao de zao ihany koa ny lazainy tsy laza zavatra maro aminareo tsony azy zao tena gaga foana tam'izany mandra-pahatakatro tsara zay lazainy nanao fananina izy hoe tena andeha hiatrika ny mafy ary tena mafy zany tena latsaka katerena io tena feno fihetsem-po mitranga ianareo ve mihevitra hoe tsy mba nana fihetsem-po izy tam'izany jereo izy tao amin'ny sahany Getsemaneny Baiboly milaza fa niteny tamin'Andriamanitra izy hoe mba esory ety raha mba misy hevitra hafanao manala ity de mba esory ity fa raha tena zay sitraka ao ataoko de ataoko zany tena niady ny fihetsem-po izy de niady saina koa zay tena mafy zany kasika ny hoe hiala amin'ny antson'Andriamanitra izy na ankatoy ny antsony ka na de niatsemboany aza lasa tahaka ny raha isika tsy mahalala ny dikan'izany manohitra fahotan'izany raha tsy efa manohatra ohatran'izany ka mahalala ady sika fa ny tena mahaliana ady rehefa hoe tena ady ara-tsaina sy ara-pihetsem-po zany manapa-kevitra ny anakombona ny vavany izy ary mamaky ny Jaona 4:12 ianao de saiko zao kokolona zay no izy hoe ny devoly tsy manana anjara amiko de inona zany ny tena hevitra ilazainy mazava be fa zao za tsy hanokatra ny vavako zany de anome azy lalana tsy hanome ninina zay iasany zany planiny famonjena no efa eo mantany tena hoe impiry zay no efa nialantsika ny planin'Andriamanitra satria sika tsy manakombava mihitsy tena marina zany mila mividy ty CD ty nareo de mila miaina zany isan-kerinandro rehefa mandalo fizahatoetra ianao ka miakatra be ny fihetsem-po de mandeana mikatro trandrery de miresaha amin'ny tenanao
de mando aleka lazao mihitsy Andriamanitra hoe ame fahasoavana mba ilaza zavatra mahomby ianao hoe atraizany ndratrako ainao hoe atraizany mahasarotra ao mety efa misy lalana andehananao ary angamo zao antanin'ny olona rehetra ianao ahoana no ataonao de ahoana ny fihetseponao vinanao ny tranga mandre mikasika izay manjoanao de mila manana karazana valimary ianao satria am'izany fotoana zany re olona tena mora nge mitatary zany mba tonga ny olona rehetra hitsetranao e nareo rehetra zao mipetraka eny de ohatrany hoe azoko zany atsika ry olona za tena nandalo lalana lavitra zao ihany ko hitako fa ny ankamaroantsika de tany am-piangonana efa ela be de tena milamina sika mandra-pisiny fitsapana fa ilaza aminareo ary nilaza zao androany teo am-pisakafona ny ara-sakafo tamin'ny Darlene zay de miresaka matetika ny amin'izay heverinay fa mitranga maneran-tany izay heverinay fa hitranga ihany koa fa nilaza tamiko izy fa efa tena faly ahita izay ataon'Andriamanitra de hoe hitanareo afaka nilaza tao amin'ny fanahiko aho izay nikasian'Andriamanitra ahy ho ampianariko afaka miteny zavatra amin'ny lalan'izany ary laza aminareo fa nomen'Andriamanitra azy ho ampianariko de izay ampianariko momba ny vavy baiko avy any an-danitra zany fa tsy afatra nalaiko tao amin'ny tiroarako za mino fa tena teny avy any amin'Andriamanitra zany mihoatra noho ny mahafampianarana azy ary na de evy aza nilaza maly fa tena tsara sy vaovao zany ary tena mahery mihitsy ka tsy hoe tia miresaka zavatra tsy mbola lazaiko tany aloha fa hitako fa misy fanatriana maherin'Andriamanitra ao amin'ny zavatra izay lazaiko zao de nahoana satria anatina fotoana mafy sika hitako fa ny devoly de miady mafy de mila manana ny faindren'i Jesosy sika de milaza hoe indro efa tonga ny fotoana de anakombona ny vava koa satria tsy hanome varavarana misokatra ho an'ny devoly amin'ny tean'ny fiainako rehetra ka manana safidy atao zany sika afaka manana ny fihetsepony tahotra avy ao amin'ny vavy sika na koa andeha hitadidy fa hoe tsy misy olona mafolaka ny lela fa isika afaka mivavaka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra za mivavaka miverina isan'andro Andriamanitra ame fahasoavana mba tsy teny adalana ampio tsy teniteny foana teny tsy ilaina zay tsy asoa azy tsy asoa ny hafa ihany koa de matetika mahita ny mangina indrindrako isaky nitady ny fanatrian'Andriamanitra kokoa tsara zany ka rehefa mangina de mandre ny olo-kafa kokoa rehefa tia mangina ianao de afaka mianatra zavatra ny olo-kafa nge milaza zava-manandanja rehefa tsy miteny eny foana ianao afaka mandre olona miteny atsika zay ilainy sy tadaviny sika sy izay toerana misy azy eo amin'ny fiainana mba hahafahantsika mivavaka ao azy ary za tsy milaza hoe taro zany de aza miteny mihitsy fa miteny feno minoa fa manao zay ampiasana faindrena kokoa ny am'izay lazaiko nisy fotoana teo amin'ny fiainako izay nanaovan'Andriamanitra zavatra tamin'ny fiainako na nampianarany azavatra na nehoany azavatra de nakomboko aingana ny vavako mikasika izany de tonga de maty zany zany lesona mikasika ny hoe raha oviana ny ijoroana vavolombelona de raha oviana manakombava raha ohatra zao misy olo efa ho tena voan'ny gripa be tsy de tsara miteny be loatra ianao eo hoe hitanao zao efa saiky tratrany mihitsy koa tamin'ny herinandro fa ny vavaka de sitrany marina efa tena leon'ireo olona tsy mahay manao fijoroana vavolombelona mihitsy satria matetika ny ataony de tsy hisy afa-tsy fizahozahoana fotsiny sisa tokony ampahery ny zavadrehetra zaraina sy lazaintsika ka matetika ianao tsy tsapaina loatra ka mizaozao fotsiny ary efa mirehareha ianao de very ny herin'ilay miafina zay eo aminao sy Andriamanitra sy ny toerana zay miazonanao amin'ny fahasoavany sy ny famindrampony de tampoka avy eo de miresaka sika mikasika ny inona ataoko inona mampahery ady inona ny vitan'ny finoko de hoe Andriamanitra hoe eny ary fotoana fampiatreny zao ka tsara ny mijoro vavolombelona mila manao zany tokoa sika fa mila manome zany sika rehefa hitatsika hoe mety zany sy tena anampy olona marina hiakatra kokoa fa mila mitandrina ihany koa sika mba tsy hitatara ny olona ny fandresetsika raha ohatra zany ka mampatsiaro azy ratsy fa tsy ho tsara koa oabolana fafito am'roapolo ny voalohany sy faharoa aza mirehareny amin'ny ampitso ianao fanady ny avoaky ny
anio aza tsy fantatrao, aoka ny olo-kafa no ideranao fa tsy ny vavanao, eny ny vahiny fa tsy ny molotrao. Rehefa avy mavita zavatra tsara sika, ny Baiboly milaza hoe aza velo fantatry ny tananao ankavanana izay natao ny tananao ankavia. Zavatra rehetra ataontsika dia tokony ataontsika ho an'ny Tompo, tokony ho tiantsika atao any amin'ny afiny zany, mandra-pahatonga izany ho tsara fantatr'olona tokoa. Za mino fa misy ny fotoana izay tena mitaha olona tokoa ny fahalalana fa misy zavatra azo avy aminao, na koa hoe manao zavatra ho azy ireo ianao, fa eto indray izao za tsy manosokevitra ny antarana izany mihitsy. Ny Baiboly izao dia milaza ao Matio 5 izay toy ny hoe fanoherana amin'ireo zavatra sasany mikasika ny fanaovan-javatra any amin'ny afiny. Laza izy ny anaovana soa an'ny olona mba hahitan'ny olona ny asa tsara ataonareo hanomezam-boninahitra andrainareo an-danitra. Ka le izy zany tsy ny antarantsika zany hanafenana ny zavadrehetra, fa mila mananantoka tsara fotsiny sika hoe madio ny fotsika. Ka rehefa manao zavatra sika dia tsy manao izay azona fandokafana sika. Ny Baiboly laza hoe rehefa mivavaka ianareo dia vavao mangingina mba tsy hahitan'ny olona anareo, satria raha manao izany ho hitan'ny olona nareo dia ho very ny valim-potianareo. Dia zavatra raha izay tena manahirana koa ny olona milaza tsy mijanona anaran'ny olona manandanja izay fantany eo. Amin'ny antony sasany zany zao dia tena mahatezitra ahy. Hitanareo za zany tena miezaka miara-miasa amin'Andriamanitra ho any amin'ny lafiny indraindray, satria izany koa dia zavatra manandanja amin'Andriamanitra. Dia mba afaka manohana anarana koa dia mitena nareo olona andresaka tamiko sy fantatra ary mety mahataitra anareo, fa hitako fa efa veriko ny herin'ilay zava-miafy ny fifandraisako amin'Andriamanitra izay nomeny ahy, ary koa ny varavarana izay nisokafany ho ahy mba ahafahako milaza fiainana nampiana azy ireo. Tsy misy mila mahalala an'izany afa-tsy Andriamanitra sy ilay olona ihany. Tsy hoe zavatra tsy maintsy ilaina fantatr'olona izany, antony tokana ihany no mety hitenenako izany izay mety hoe ampahery anareo. Firy zao no isan'ny zavatra lazaintsika anairana olona ka nahatonga azy ireo hijery antsika niaraka tamin'ny maso be tahaka an'izao. Firy aminareo no miombo-kevitra amiko aza miala amiko, fa tena mamono ny herin'ilay miafiny sika izay afaka hananatsika eo amin'Andriamanitra, ary hitako fa tsy mba manomboka mamantatra ny zavatra izay ho ataon'Andriamanitra ho antsika kory sika sy ny zavatra avelany andraisantsika anjara, raha toa ka mba hianatra hiazo ny zavatra eo amintsika sy Andriamanitra mandra-panomezany antsika ny fahafahana izary zany. Marina, hitako fa tena manandanja zany. Mila fifandraisana lalako amin'Andriamanitra amin'ny fiainako. Tiako atoka amin'ireo zava-miafiny izy. Dia misy ny fotoana hitantaran-javatra, fa misy ny fotoana tsy ilazana izany. Toetrako izao mampampianatra ahy dia mitantara zavatra betsaka izay mety tsy tokony tantaraina, satria manao ireny ohatra ihany ampianarana. Na izany aza tena manao izay hitandremana izany aho, satria manana fandehanana manokana miaraka amin'Andriamanitra tahaka izao fampianarana asa fanompony izao ihany, fa makantoka koa fa manana sy mankafy ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Jakoba 7:5 laza ny lela ny tovakely fa afaka mirehare ny amin'ny zavatra lehibe sady mandrehatra avokoa. Dia avy eo anovana dingana lavitra koa zany. Jakoba 4:7 raha afaka jerentsika kely vetivety. Zany zao dia zavatra ny antson'Andriamanitra esako taona maro dia maro lasa tany. Jakoba 4:7 ianareo izay manao hoe anio nampitso dia kanenano izay ary toetrany herintaona ka hividy sy hivarotra ary azo tombom-barotra. Kanefa tsy mahalala no ampitso ianareo, inona moa ny ainareo fa zavona ihany nareo karazana setroka sy entona izay miseho vetivety dia levona eny amin'ny rivotra. Fametrahana antsika amin'ny toerantsika izany sa ahoana? Fa leo manao izao raha sitrapony tombo ka velona izay dia ataonay izao na izany, fa izao dia mireharea amin'ny fahasainareo ianareo, ratsy ny fireharianareo rehetra toy izany. Zavatra hafa izay tsy tokony ataonareo vavanareo ihany koa, tsotra kely fa saika arahina fimonomonona ary iray amin'ny olana lehibe indrindra izay ananantsika dia ny hoe tsy tokony ho tsy mahomby sika. Ny teny tsy mahomby isan'ny mampiditra antsika amin'ny olana foana. Nomeri 7:10 maninona ny tsy mba manao tatitra tsara? Maninona raha mba mitady zavatra tsara resahana? Efa tena betsaka ny vaovao ratsy any ivelany any, tsy mila manampy izany intsony ny kristianina. Aza mba manatonatona dia miteny hoe tena mitotongana ny zavatra rehetra dia tena simba ny tontolo iainana. Andriamanitra mifehy an'io.
Ary na dia misy zavatra mesimba aza dia satria misy zavatra tian'Andriamanitra anairana ny olona ao. Eo anatin'izany izy mbola mandray an-tanana ny sisa tavela, ireo izay matoky azy. Mety tsy tena manana izay heverintsika fa lehilahintsika rehetra sika, fa ahoana ary? Andriamanitra andray an-tanana antsika dia hanome antsika fahasoavana mba hanampifaliana ao anatin'izany tranga izany. Amen. Fa mila manamboatra saina ianao zao fa tsy voatery azo izay ilainao rehetra ianao. Nomeri 7 ny akamaroan'ireo izay efa nianatra baiboly malala ty. Fa ty zao no tena ohatra tsara mihitsy. Nandeha tany anefitra zareo nanao izay atokavana tao amin'ny tany Kanana dia rehefa teo amorony amin'izay zareo dia naniraka misafo tany Mosesy, naniraka 12 izy misafo ny tany dia jery hoe tena tsara arak'izay lazana azy ve zany tany izany. Dia lasa nakandry zareo dia nisafo ny tany dia rehefa niverina izy ny folo nanao tatitra ratsy, ny roa nanao tatitra tsara. Izany isan-jato ny azontsika. 10 olona tsy mahomby, 20 isan-jato tsy mahomby, 20 isan-jato mahomby. Sainange inona mitranga raha ny olona rehetra ao am-piangonana lasa mahomby e? Inona mitranga raha ny olona ao amin'ny fianakaviana rehetra no tena mahomby? Fa 7 dia nilaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany izay nandranao anay izay ka tondra dronono sy tantely tokoa izy ary toy ny vokatra avy tany. Kanefa King James milaza hoe na dia izany aza. Ny olona tsy mahomby na dia misy tsara azy eo dia mbola mahita zavatra ratsy foana. Kanefa kosa mahery ny olona izay monina eny amin'ny tany ary tanàna dia manda sady lehibe dia lehibe. Ary koa nahita ny teraky ny anakita teo zay. Olomba vety ny ao amin'ny tany, ny Tita, ny Jebosita, ny Amorita dia ao daholo zany Kananita. 70 Kaleba dia nampangina ny olona, hoy Kaleba hoe shh. Aza miteny ohatr'izany. Dia hoy izy hoe andeha sika hiakatra mihitsy mba azotsika azy fa aresy azy tokoa sika. Fa io kosa ny lehilahy izay niara niakatra taminy. Tsy mahazo miakatra andresy ny olona sika fa mahery ny sika izy. Zao hitsy zany fa Josoasy Kaleba rery nahita n'Andriamanitra eo niamba tamin'izy ireo nahita ilay olona goavambe. Hoy izy hoe tsy afaka andresy andreo sika. Fa io Kaleba hoe andao atao indray mandeha zany, andao tsy hisy any mikasika izany, andao tsy hijery ny habeny zareo, andao hiazona ny masontsika amin'Andriamanitra. Tiako ny izy ny teny hoe andao hiakatra mba azotsika azy. Tiako ny lazainy Davida rehefa niatrika ny Goliaty izy, ny Baiboly laza hoe niazakazakaingana izy hoe ho milahara-ny ady. Matetika mijery ela loatra ny trangan-javatra misy eo amintsika. Miresaka ilay olana be loatra sika, mijery any Goliata loatra sika ka lasa matahotra amin'ny farany. Mila mijery izay ao am-ponao ianao dia manaraka an'izany.